fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Diran'Andriamanitra indraitsika riavana malala izay manaraka ny fandaharana amin'ity anio ity noho ny fanomezan'Andriamanitra marobe tsy tambosaina tsy ailazaina ozy ny baiboly ny fanomezan'Andriamanitra ary anisan'izany izao fahavelomana omeny anao zao ery tanjaka mbola afaka manompo azy indraitsika afaka midera azy amin'ity anio ity fa alomerabantsika tsirairay izay manaraka ny fandarana koa any tokantrano rehetra any sy any amin'ny toerana izay misy atsika tsirairay avy any nomena antsika koa ny fandresena ary ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo dia fandresena lehibe zany koa ivavaka tsika rehetra ary ankehitriny melohan'ny fotoana rehetra dia rainay ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona raha mbola afaka miantso ny anaranao ndrazay ary sotranao koa satria ianao dia mpandresy ianao resinao avokoa na ny devolona ny fahotana zao tontolo zao ary soranay ny anaranao indrindra satria ny fandresena anao zavatra rehetra dia nomenao anay ihany koa zany amin'ny alalany finoana ny anaranao sy fandraisana anao amin'ny fiainana taio manokana izao fotoana izao mba hitondra fandresena lehibe ho an'ny fiainan'ny tsirairay avy ity fotoanan'io ity indray dia amin'ny anaranao Jesosy zanak'Andriamanitra novanay zavavaka izany dia raina ny anaranao aleloia amen. Dia anao ira fiderana isika any amin'ny salamo any dia misy ten'Andriamanitra manao hoe miderany Jehova fa tsara izy mira fiderana ho an'Andriamanitra fa mendrika sady mahafinaritra ny ira fiderana tena mahafinaritra ny hira fiderana izany driavana no zany dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira izany. Fandesena, fandesena
fahasoavanao dia ampiai ny fahasoavanao zay erikioana ty faleme atolotro anao zay mombay rehetra ampiai ny fahasoavanao mampanakaiky aminao ilay raha zay nadorirevitro sako tsy ambany lalàna intsony ao izao tena afaka ho aminao ampiai ny fahasoavanao zay erikioana ty faleme atolotro anao zay mombay rehetra ampiai ny fahasoavanao saotra ny tompontsika raha afaka ny hira izany fidiranan'Andriamanitra izany mampitombo ny finono zany hoe mandresy ao amin'i Jesosy fandreseko Jesosy afaka mampandresy anao amin'ny zavatra rehetrarehetra ny herin'Andriamanitra ivavaka andraisika satria andray ny afatra avy amin'ny tompo amin'ity anio ity ivavaka tsika rehetra toko misaotra anao zay Jesosy tomponay hoe mpamonjinay ianao mpanafaka anay Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahery meo ny teninao ndray zay amin'ity anio ity ilainay ianao ilainay koa ny teninao mampahery anay mitondra hery anay ny teninao velona sady mahery mantsy ny teninao Jesosy koa omeo anay ny teninao ndray ampiteneno ny vava ampanomponao ampahery Jesosy meo heriko izy eo ampanitana zany afatra izany da io koa ny olonao tsiraray avy Jesosy zay iaino izany tenin'Andriamanitra izany dia amin'ny anara maherinao Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo haleloia amen andray ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao ndray riavana faly mirabanareo rehetra zay manaraka ity fandarana ity na eto antoerana na ny ampitan-dranomasina any mamangy anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay ho aminareo rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy zanany ary ny hery ny faherezana avy amin'ny fanahy masina iraina ny tompo tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika momba an'i Jesosy Kristy tompo hatrany no votoatin'ny toriteny izay ambara eto amintsika eto Jesosy Kristy tompo lay atao hoe Andriamanitra mahery Jesosy Kristy Andriamanitra mahery araka ny voalaza ao amin'ny Isaia toko 7:5 andeha ovaka itsika eo teny eo Isaia toko 7:5 fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no omenantsika ary ny fanapahana dia ho atsoro ny anarany atao hoe magaga fanotsaina Andriamanitra mahery ary io kely le hoe Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriany fiadanana ho ambara eo fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahery anaran' Jesosy izany no anarana insomazy anarana zay manambara ny toetrany
arana izay manambara ny maizy azy. Iraina ny tompo. Maravoravo izany anarana izany ary ampetanetana ny fo. Anio aho dia nambara amintsika ny Mahandriamanitra mahery an' Jesosy Kristy. Isaky ny mitory-teny eto isan'Alahady tao aho dia mandray an'io Isaia 7:5. Manana zavatra ray loha ho lazaina amintsika aho momba an' Jesosy Andriamanitra mahery. Izay ho lazaiko eto dia ho fameno izay nolazaina teo aloha. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery dia mpandresy. Tenena hoe Jesosy Kristy Andriamanitra mahery dia mpandresy. Teraina ny tompo. Ao Matteo 1:1-2 misy teny hoe ny anarany ataonao hoe Jesosy. Izy no nafaka ny olona amin'ny fahotany. Jesosy dia midika hoe Jehova no mpamonjy. Manana anarana atao hoe Jehova koa Jesosy Kristy. Nolazaina koa hoe anjelin'i Jehova izy ao amin'ny testamenta taloha. Ijery teny ao amin'ny Exodosy isika 5:10, ny andininy 7. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Exodosy 5:10, andininy 1 ka hatramin'ny farany, dia mitantara ny firana izay nataon'i Mosesy sy ny zanak'Israely irana ho an'Andriamanitra. Andininy 1, ary nihiry izao firana izao ho an'i Jehova i Mosesy sy ny zanak'Israely, ka nanambara hoe ihira ho an'i Jehova, fa nandresy tambony-nahitra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy dia efa nareny tao amin'ny ranomasina. Dia ny 2, Jehova no meriko sy hirako, ary efa tonga famonjena izy. Izy no Andriamanitro, ka namboatra fonenana ho azy aho, Andriamanitry ny raiko, ka anandratra azy. Jehova dia mpiady mahery, Jehova no anarany. Dia raina ny tompo. Ao amin'ny Salamo 4:20 mahita teny mahafinaritra isika raha miresaka an'Andriamanitra izy. Izao no voalaza amin'io Salamo 4:20. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehova matanjaka sy mahery, Jehova mahery anady. Jehova mahery anady, matanjaka, mahery anady. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery, mpiady mahery amin'ny ady. Vakeo rehefa any an-trano anao ny Salamo 7:20, ny andininy 9 ka hatramin'ny farany. Jesosy Kristy Andriamanitra mahery. Halleluja. Ao amin'ny Jaonina 5:10,
ny andininy fahatelo amin'ny telopolo ny teny Jesosy. Jaona toko feno ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo, izao no fanambarana nataony andiny fahatelo amin'ny telopolo. Izany teny izany nefa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naresy an'izao tontolo izao. Izaho efa naresy an'izao tontolo izao. Na inona zavatra niseho teto amin'izao tontolo izao, izaho efa naresy amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny fanambarana toko fahatelo, fanambarana toko fahatelo, milaza ny fandresen'i Jesosy io andiny soratra masina io. Toko fahatelo andininy fa raiky amby roapolo, izao no teny Jesosy: izay maresy dia avelako iaraka mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, dia tahaka ny nandresiko, dia tahaka ny nandresiko kosa sy iarako mipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany. Ahitantsika teny io Jesosy mpandresy. Andriamanitra mahery izy, mpiady mahery izy, tsy mba resy anaty zany Andriamanitra. Mpandresy tamin'ny ady rehetra natrehany, tamin'ny ady rehetra ny fanaovany tamin'ny fahavalony. Ny devoly sy Satana no fahavalony hatrany am-piandohana. Ilay antsoina hoe dragona, lamena rana ela, araka ny voalaza ao amin'ny boky ny fanambarana na ny boky ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahafito ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Nisy ady tany an-danitra. Nahoana nisy ady tany an-danitra? Dia tamin'ny sitrapon'Andriamanitra loatra, fa noho nataon'ilay Losifera mpitarika fahazavana sy mpidera, anjely izy io, zavaboary nataon'Andriamanitra, saingy nyreresy ny avinavina ary dia nitarika azy aka ny voninahitr'Andriamanitra ho ny tena. Niady ary izy satria tian'andrombaka ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fanapahan'Andriamanitra ho an'ny tenany. Andriamanitra tsy nanakizany, niady taminy. Ny baiko andry Mikaela sy ireo anjely namany niady tamin'ilay dragona eo amin'ny andiny fahafito. Nafana ny ady, resy ny devoly sy Satana. Vokatr'izay roahana ny alatany an-danitra izy, nalefa any amin'ny elo, noforonina ny elo, izany anjara toerany devoly. Miapahany eny amin'ny habakabaka, ny mirivotra, ny sasany nazery aty ambonin'ny tany. Hoy soratra masina andiny faharoa ambin'ny folo: ary noho izany mifariry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny mponiny tany sy ny ranomasina, manidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny fotoana. Andiny fahatelo ambin'ny folo: ary vitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Dia azonao tohiza, ny dragona dia tsy iza fa ilay menarana ela atao hoe devoly sy Satana. Nanam-pahavalo Andriamanitra, ary ny fahavalony dia niady taminy hatrany. Ny devoly sy Satana ny fahavalony hatramin'ny ela ho iaho aminao. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo, ny devoly nanotatra ny am-piandohana. Satana, ny devoly, ny dragona manana fanjakana, fanjakany maizina. Ao amin'ny tontolo ara-panahy
manana fanjakana ny devoly. Izay mahatonga an' Jesosy miteny hoe raha ohatra ka Satana miady an-trano, ahoana no aretan'ny fanjakana? Midika izany manana fanjakana ny devoly. Manana vahoaka ao anatin'ny fanjakana izy, izay izy no manapaka azy. Manana fanahy aparitaka ny devoly, ary ny mpanota rehetra dia mipetraka ao amin'ny fanjakany avokoa, araka ny voalazan'ny soratra masina amin'ny Jaona 1:5 ny andininy 7. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika fa izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ny faharatsiana. Amin'ny Salamy 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 10 hitantsika ny fitabatabahan'ny jetilisa. Jetilisa izany raha ny tena marina, olona tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy mivavaka na tsy hoe jetilisa. Sao no voasoratra amin'ny Salamy 2: nahoana mitabataba ny jetilisa ary misaina zava-poana ny olona, mitsangana any ny mpanjakany tany ary ny mpanapaka miara-mioko anohatra ny Jehova sy ny voahosiny ka manao hoe oka tosantsika ny famatorany ka ary tsika hiala amintsika ny famehezany, ary izay mipetraka any an-danitra hiomeny ny tompo anisy ireo. Hitanao tsara fa misy zany ilay fanjakan'ny divoly, fanjakan'ny Satana. Ao amin'ny Efesianina 4: ny olona izay mitoetra amin'ny fanjakan'ny Satana io dia misy fanahy miasa ao aminy, tsy fantany anefa fa misy fanahy ao aminy, fanahy ny devoly, fanahy ny Antikristy, fanahy maloto, fanahy mamokatra toetra ratsy. Efesianina 4:2: izay nalenareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Teo amin'ireo no mitondrantsika tena koa fahiny tamin'ny filaninofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina araka ny toetsika, dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Ny devoly manana fanjakana sy manana rafitra. Fanahy ny devoly tsy hita maso izy io. Ny olona hidira ny devoly, honena ny devoly, dia mamokatra zavatra tsy araka an'Andriamanitra. Devoly mpamono olona, tonga mpamono olona, tsisy fiantrana olona. Devoly ratsy fanahy, mamokatra faratsy-panahy. Misy ombeny ny fahitana olona izay ratsy fanahy, tsy miantra olona. Gaga ianao ankehitriny ny fiainana ababiana, ny famonoan'olona, vakitrano, etsetra, fanaovana sandala. Mareo fa ireny olona ireny dia olona feno devoly, dia indray miaraka amin'ny ambiasy sy ny pisikety sy ny mpanahody. Ireny olona ireny fahavalon'Andriamanitra ny devoly. Antsoina hoe andriana n'izao tontolo izao ny anarany. Ao amin'ny Jaona 2:10, Jaona 4:4-10, Jaona 2:20. Antsoina hoe Andriamanitra izao tontolo izao. Koritianina 2:4-5 no atsambain'Andriamanitra izao tontolo izao. Antsoina hoe mpanjaka ny famezinana eto amin'ity tany ity. Efesianina 2:1-12. Ny devoly sy Satana dia manana olona afaka miara-miasa aminy, anatanteraka ny vinavinany, ny fanoherany an'Andriamanitra. Tsy mitsahatra miady amin'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra. Jereo amin'ny bokin'ny fanambarana fa ilay dragona, devoly sy Satana menarana ela rehefa nazera taty ambony tany, tezitra, tena tezitra, verseza miongana. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiaty tamin'ny zanany sisa
izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy Kristy. Ny devoly tsy hoe miady tamin'Andriamanitra fotsiny, fa miady koa amin'ny olona mpino izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesosy. Izany no mahatonga ny Paoly ny teny hoe tsy mitolona aminao famandray isika fa miady amin'ny mpanjaka ny famezinana eto amin'ity tany ity. Tsarovy tsara fa ireo Jiosy ao amin'ny John dia tsy faly tamin'i Jesosy raha nanao asa lehibe nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Fa tsy Jesosy ihany nasosotra azy. Noho ny fahakalany an' Jesosy tsy amin'ny zavatra mitombona. Olona manangana ny maty indray izay tombotsoa no fananana an'izany olo izany no tadiaviny ny vonoana. Tsy Jesosy ihany no tadiaviny ny vonoana, fa i Lazarosy koa izay natsanga an' Jesosy tompo tamin'ny maty. Jereo amin'ny Jaona 2:20 ary ny vahoaka marobe tamin'ny Jiosy no nalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy no Jesosy ihany fa ny mba hita ny Lazarosy koa izay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hafaty an'i Lazarosy koa izy, ny lohan'ny mpisorona. Hitanao fa tsy Jesosy ihany tianyreto lohan'ny mpisorona reto hovonoana, fa i Lazarosy koa. Ny devoly dia tsy afa-po tamin'ny ady nataony tamin'Andriamanitra, fa lasa koa izy mandeha miady amin'ny olona izay mivavaka, amin'ny olona izay manompo an'Andriamanitra. Hitandrema isika ny amin'izany fa misy ady tsy maintsy hatrentsika amin'ity devoly sy Satana ity. Fa valitsy hita maso izy io fa na ratsy eny amin'ny rivotra, metimety eo amin'ny olona, mampiasa olona, tsy safidianana ny olona izay ampiasainy, amin'izay atateraka ny programany. Raha mandinika ny tantaran'i Jesosy isika, nisy ady natrehan'i Jesosy voalohany io tany an-danitra io fa nandresy izy. Rehefa nirahana tonga tetỳ ambony tany Jesosy nateraky ny vehivavy, dia nisedra olana sady izy ao Matthieu 4:2, ny 9 ka hatramin'ny 7:20, ny 9:20 fa Heroda mpanjaka tamin'izany fotoana izany, mpanapaka tamin'izany fotoana izany, torakovotra nandreo hoe teraka ilay mpanjaka ny Jesosy. Dia mody ny teny tamin'ny fitaka izy tamin'ilay mangy olon-kendry mpandinika ny kitana, dana hoe fitory tsara ny amin'izany zaza zany mba andehanako any amin'ny kofana. Nefa tsy zany ny tena marina, fa ny hamono an'i Jesosy ny tarigetrany. Tamin'izany dia efa nanao planina ny devoly mba hamonoana an'i Jesosy. Mahery Andriamanitra nandamoka ny paikadin'ny devoly. Andriamanitra naniraka ny anjeliny ny teny tamin'i Josefa sy Maria, ento mandositra makany Egipta ny zanako. Tany Josefa sy Maria nitondra an'i Jesosy nandositra. Misy fotoana ilaina ihany tsika mitsoaka. Rehefa fatapatatra fa misy zavatra misy atrehana, misy antosirana, misy antosirana. Fa teto Josefa sy Maria nitondra ny zazakely nandositra. Maty Heroda. Hitatsika fa ny paikadin'ny devoly teo dia mandamoka. Mpiady mahery Andriamanitra. Matoke ianao fa na inona paikady ataon'ny devoly mandamoka izany. Amen. Ao amin'ny Luka 4:4-20 nisy fatezerana lehibe teo amin'ny olona rehefa nitory teny Jesosy ka nampianatra tamin'izy ireo. Dia izao zavatra voalaza eo amin'ny Luka 4:20. Ary tezitra loatra izay rehetra teo
amin'ny sinagoga raha nandray izany, dia nitsangana ireo ka nandroaka azy hiala tao ao tanàna ka nitondra azy ho any atapony havoana ny orenany tanàna mba azerany any amin'ny antsana. Nefa namaky teo foana izy ka lasa nandeha. Atezerana noho ny fampianarana izay tsy zaka dia nroan'ny olona Jesosy ary nitangorona ho azerany ho faty. Izao nandamoka ihany koa zany. Teran'Andriamanitra isika, hitanao fa rehefa nitondra ny Jesosy tao an-tsambo-kely ny mpianatra ao amin'ny filazantsarany Marka, hitanao fa namorona rivo-doza indray Satana mba ho faty ao Jesosy ny mpianany. Saingy tsy nahomby ao amin'ny Marka 4:5-7 ka hatramin'ny 7. Mbola mahita koa anao ao amin'ny Matthieu 4:10 fa naiky ny potehina indray koa ny apôstôly le mpianatra ny tompo no lany tamingana fa mbola natonga tafio-driotra sy onja mahery vaika. Matthieu 4:5 ka hatramin'ny 12. Nandamoka koa iny rehetrarehetra. Deran'Andriamanitra isika. Maro ny adina atrehan Jesosy, ny fanenjehana, fankalana ary farany dia ny ray tamin'ny mpianany mihitsy no niromban'ny devoly, nidiran'ny devoly, ataon'ny fitaovana Judas Iskariota. Hitantsika izany ao amin'ny Luka 2:20, Jaona 2:17, Asan'ny Apôstôly 2:9. Efa retsika teto mikasika an'i Judas. Isan'ny 12 nomeny devoly saina tamin'ny voalohany ary avy teo dia nidirany, nampisainy mba hivarotra an'i Jesosy, hamadika an'i Jesosy. Io lehilahy Judas io no lasa fitaovana teo am-pelantanan'ny mpanohatra an'i Jesosy dia ny fariseo sy ny mpanoratan-dalàna sy ireo jiosy izay tsy mino dia nosamborona izy ireo tahaka ny fisambotra jolahy Jesosy. Ary tamin'izany no nampijajaliana ny tompo, nomelohana tsy ahoana napahoriana. Ary fantatsika ny tantara sy hazavaina be fa nofatsihina tamin'ny azo fijaliana izy. Ary dia nohorakoroana ary nitenenina hoe omboy amin'ny azo fijaliana eo, alefao ilay mpifatotra anankiray meo anay. Novonoana Jesosy. Jesosy miteny hoe fotoana ny herin'ny maizina izao. Ao amin'ny Luka 4:17. Fotoana ny herin'ny maizina. Tonga ny fotoana nareo. Tonga ny fotoana ny herin'ny maizina. Za nampianatra teto aminareo. Za nanasitrana ny marary teto aminareo. Za nanao fagagana famana olana. Ankehitriny nareo dia misambotra tahaka ny fisambotra jolahy. Fotoana nareo zao, fotoana ny herin'ny maizina. Izany no voalaza ao amin'ny Matthieu 4:20 ka hatramin'ny 9:10, Marka 4:4:17 ka hatramin'ny 17, Luka 4:2:17. Ny fanany devoly sy Satana ny asa tao amin'ny olona no nampiray hevitra azy ireo, nanambatra azy ho amin'ny fankalana faratampony any amin'i Jesosy Kristy. Ary tadio fa na Herôda sy Pilato azy dia ohatrany nanaiky koa izay zavatra nitakian'ny vahoaka, nanao izay nafalin'ny vahoaka fotsiny mba asa tsy fantatro amporenany sezany, tsy haiko loatra fa mpanapaka an'izao tontolo izao tsy nalala dia nombony tamin'ny voninahitra, ny mpanjakan'ny voninahitra. Misy teny hoe
or Jesosy hoy Jesosy mandehana mandeha aingana fa mitady hamono anao Hérôda. Ile Hérôda le anankiray tary nampiasa tetika hamono an Jesosy. Ity Hérôda anankiray itiako mbola mitady hamono an Jesosy. Ary falifaly ery izy raha maka ny soratra masina ianao hoe mba ahitan Jesosy, mba hitany fahagagana izay ataony. Jesosy tsy nony fahagagana ho azy. Fahavalo ny devoly niady tamin'Andriamanitra hatramin'ny taloha, mandraka ankehitriny mandamoka ny paikadiny rehetra satria mahery Andriamanitra. Eto isika dia mahita fa ny devoly sy Satana azo mpandrika, voafandrika ny devoly. Tsy mahalala ny zava-miafin'Andriamanitra mihitsy ny devoly, fa hoe raha ny fahafatesan'i Jesosy, ny filatsan'ny ràn'i Jesosy dia tsy tombotsy ho azy. Tsy fantany. Ianao aza matahotra izay devoly zany. Aza matahotra izay devoly zany ianao fa mbola manan-tsaina mihoatra loha lavitra noho izy Andriamanitra. Tiako ny miteny aminao fa io fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra io anie. Raha teny gasy hainy devoly, raha teny frantsay hainy devoly, teny sinoa hainy devoly, teny pirenena rehetra hainy devoly. Fa ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra izay asa ataon'ny fanamasina tsy hainy devoly etika. Zany no milaza fa voafetra ny zavatra azon'ny devoly atao. Mandretsika matetika za tena maheno vaovao be dia be. Misy zavatra hiforona hony e. Io zany tsisy zavatra ho tonga zany raha tsy efa avelan'Andriamanitra. Fa na iza tia hanova zavatra, tia hanao an'izao na izao, hiady foana amin'Andriamanitra zany fa misy tompony ity izao tontolo izao ity. Mino an'izany tsika ry havana. Izay zavatra mitranga rehetra toa misy tanteraka, iza ozy ny teny ka natonga an'izany raha tsy zavatra nodidiny tompo. Na lozy io, na fiadanana io. Tonga izao zavatra didiny tompo, tonga. Fa misy dikany, fizany toetra ho na koa fampieritrretana ny maro. Andriamanitra mahalala ny antony. Na misy hoe ho avy zao. Aza manano ho avy ianao fa ny ampelantanan'Andriamanitra no avyntsika. Ary na inona dia tsanga ny devoly, matoki ianao fa mahery ny Andriamanitra momba antsika. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany, verina kely hoe ny devoly sy Satana azo mpandrika, tsy nalala ny zava-miafin'Andriamanitra izy fa ny fahafatesan'i Jesosy dia neveriny hoe vitatreo, rehefa maty eo dia vitatreo. Ka reo olona misy devoly rehetra hoe vono ihany eo dia vita, tsisy problema tsony. Ny mamono azy ny fantatsika fa rehefa maty izy dia vitatreo ny tantarany. Neverin'ny devoly fa izay mantsy no tetika mahomby hoe tompontsony saingy mifanohatra an'izay. Ny fahafatesan'i Jesosy vao maika fandravana ny asan'ny devoly. Ny filatsan'ny ràn'i Jesosy vao maika fandravana ny asan'ny devoly. Ny fikapohana an' Jesosy vao maika tena mandrava ny asan'ny devoly. Jaona 2:7-9 zao no sy ny zanak'Andriamanitra ndrava ny asan'ny devoly. Hebreo 2:4-15 nandringana ilay manana ny herin'ny fahafatesana tamin'ny fahafatesana izy. Devoly manana herin'ny fahafatesana mampamono olona azy, mpitondra aretina. Fa Jesosy nandringana ny devoly manana ny herin'ny fahafatesana tamin'ny fahafatesana. Kolosiana 2:4-15. Tsaronao ve fa raha niantona teo ambony azy fijaliana Jesosy tamin'ny farany dia niteny hoe vita ny ady tamin'ny ota, vita ny ady tamin'ny devoly, vita ny ady tamin'ny ovo, vita ny ady tamin'ny endrinan'izao tontolo izao. Raha sandratra hiala ny tany aho dia hitona ny olona rehetra nantona ary ny endrinan'izao tontolo izao dia voatsara. Jesosy Kristy nombona teo amin'ny azy fijaliana nanome ny rany ho fanavotana antsika, fanafana antsika ampelantanan'ny devoly. Jesosy Kristy nombona teo amin'ny azy fijaliana dia nitondra ny faotantsika sy fanafana ho antsika izay miny. Jesosy Kristy maty teo ambony azy fijaliana dia fandravana tanteraka ny asan'ny devoly mba havelona antsika ho an'Andriamanitra, hampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ny devoly nampisaraka
Andriamanitra nampiavana antsika tamin'ny fahafatesany zanany fanomezany rahany. Jesosy Kristy maty nalevina nitsangana tamin'ny maty dia voamaika nahery vaika koa ny asony. Dia raha ho Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2:7-20 nivaro ho Jesosy raha mbola tsy hovolenany amin'ny tany dia mitoetra foana, fa rehefa maty izy amboleny any amin'ny tany dia avokatra be izy avy eo. Oi Paoly, torena fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mitondra vokatsoa be izany, satria tsy foana ny toriteny, tsy foana ny fanantenana, afaka mifotana isika, ary mbola manantena fitsanganana koa isika, taka n'izay nitondrana Andriamanitra an Jesosy Kristy nitondrany antsika koa. Hitanao zany ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty eny, dia tena nitondra fandraisena amin'ny nezina be, ary resy tanteraka ny devoly, resy tanteraka izy, tena potipotika tamin'iny adiny ray mandeha iny. Mahery Jesosy, teneny hoe mahery Jesosy, teneny hoe mahery Jesosy. Andriamanitra mahery izy. Jesosy Kristy ilay ny vonoina ka maty, nalevina, tsangana tamin'ny maty, dia nivoaka mpadresy ary tompony fandresena. Alleluia. Dia raina ny tompony amin'izany. Ny zavatra mahafinaritra dia teriavana. Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tsy nanan-kery taminy intsony ny fahafatesana. Izany hoe le devolim-pamon'olona dia tsy afaka nanao ninina taminy intsony. Izany no voasoratra ao amin'ny Romanina, hitantsika tsara 9:5-10. Ary fantatsika fa rehefa natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana, fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny avelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Hitanao zany nandresy Jesosy. Halleluia. Hitanao moa ny teny miezinezina nataony ao Matthieu 20:20, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ianaro kely mba fakafakao kely hoe fahefana nomenan'i Jesosy any an-danitra. Mahafinaritra be io rehefa mianatra ny Baiboly ianao hoe reto daholo ny fahefana nomenan'i Jesosy, le fahefana nomena azy ety ambonin'ny tany. Mahafinaritra be io rehefa jerenao tsara. Tompo ny fahefana izy, feno ny fahefana nomena azy. Ary zay no mahatonga azy miteny ao amin'ny boky ny Fanambarana 1, izao no teny Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, eo amin'ny andininy 9:20. Izao no teny nataony: izaho ilay velona, efa maty aho, nefa entro velona mandrakizay. Amen. Ary manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny elo. Mahery Jesosy, mandresy Jesosy, fandresena lehibe no azony Jesosy. Ary raha mamaky ianao ny vokatra io fandresena azony Jesosy io, raha jerenao tsara ny Baiboly ao amin'ny Efesianina, jereo ane rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Nakaiza moa izy rehefa nitsangana tamin'ny maty? Izy ane tsy hoe nivonon'olona indray dia miverina maty indray. Miakatra velona ny an-dany. Gaga ny mpianatra nahita azy hoe iny izy niakatra velona ny an-danitra netiny raony, dia tsy taza maso tsony, niakatra ny amin'ny afo manerineriny, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Amin'ny mahafanjakan'Andriamanitra dia tena toerana misy io Andriamanitra Jesosy Kristy eo an-tanakavanana. Fa amin'ny hevitra anankiray dia erikerany manana amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra mihitsy miteny manao hoe mipetraha eto an-tanakavanako ianao,
ambara-panaoko ny fahavalonao ambany fitoera-tongotra. dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Jesosy mahery dia tsy niverina tao am-pasana intsony, niakatra velona ny an-danitra, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Vakio ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko 1:9-10, Filipianina toko 2:2-4 ary Hebreo toko 1:1-7 ary fanambarana na Apokalipsy toko 5:1-4. Mideran'Andriamanitra isika. Ary vakio ao amin'ny Salamo 1:1, Asan'ny Apôstôly toko 2:7-7, Kortiana 1 toko 10:7, Hebreo toko 1:7 averiko indray, Hebreo toko 10:2-4. Niakatra velona ny an-danitra izy, eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy, tompony fanalahidy izy, tompony fahefana rehetra izy. Andriamanitra ray miteny, petrahy eto an-tanakavanako, petrahy eto, dia nisatrona voninahitra izy ary nididina ny anjely rehetra mba ekohaka amin'i Jesosy. Filipianina toko 2, jereo tsara ty ary mifalia ianao zay ty an' Jesosy, eo amin'ny ndininy toko 2, ny ndininy 7 ka hatramin'ny 11. Kosa koa izany nanantratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy anarana zay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany lohalika rehetra, na ny zavatra any an-danitra, na ny zavatra ety an-tany, na ny zavatra any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo voninahitran'Andriamanitra ray. Mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Za aloha ny voalohany mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny anarany ivavako, manandra tanana amin'ny anaran'i Jesosy, mira amin'ny anaran'i Jesosy, mitory teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona ampianariko ny tenin'Andriamanitra koa dia dariko andohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny any an-danitra, ry Mikaela, ry Gabriela, mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Na ny Losifera ny amiely, mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy koa. Ary hitanao rehefa mampiasa ny anaran'i Jesosy ianao mandroaka devoly, dia manaiky ny devoly. Ary minananana voninahitra lehibe nomenan'i Jesosy Kristy izany rehetra rehetra izany. Mahery Jesosy, mahery Jesosy. Halleluja. Mbalay ho sary an-tsaina anie zany tompoko e, ilay vatana ny kapokapohana potipotika feno ratra, tsy tiako jerena akory noho ny fahoriana raha nanatrika an'izany ianao. Le tanana no fantsiany, ilay ratra tamin'ny lohany no satry tsilo no kapohany, maty izy. Toa ohatra ny hitanao teo amin'ny vatany daholo ny trasy rehetrarehetra. Rehefa tsangana tamin'ny maty izy, tsy hita teo tsolo zany rehetrarehetra izany. Mahagaga zany, ho gaga ianao raha ohatra ka mieritreritra hoe ty olona ty maty tao anatin'ny atelona, na mbola eo ambohatra fotsiny azy ka nisy ratra natao taminy votovoto mangamangana daholo, da na tsy nalevina azy fa nitsangana tamin'ny maty izy, dia aveo tsisy tatsony ny trasy re, tsy ho gaga ve ianao? Ho ianao olona manokana tena amiavaka. Jesosy nalevina tany am-pasana, mivoaka tao am-pasana, tankely lehibe nikodiny vato. Halleluja, mahery Jesosy. Resiny ny ratra, resiny fanaintainana, resiny ny fasana, resiny ny fijaliana, resiny ireo ny saindratsy, resiny ireo ny manana teti-dratsy, resiny ny fahavalony rehetra, ny koy azy avokoa ireny. Mahery Jesosy. Dia raina ny tompo, ny zavatra mahafinaritra nefa dia ity, io fandresen'i Jesosy io fandresen'i Jesosy io dia nomena antsika izay mino azy. Ity misy zava-miafina mahavariana resan'ny Baiboly. Raha nombona Jesosy dia niaraka nombona taminy koa isika.
raha maty izy dia niara-maty taminy koa isika. Raha nitsangana tamin'ny maty izy dia niaraka nitsangana taminy koa isika. Raha velona izy dia miara-belona aminy koa isika. Raha mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra izy ankehitriny dia efa tahaka ny miaraka mipetraka aminy koa isika. Raha nandresy izy dia mandresy miaraka aminy koa ianao. Zany ene no ambaran'ny Baiboly. Raha vakinao tsara reto tsy toko sy andininy reto, za mantsy dia tena tiako mihitsy ny manamarina zay lazaiko amin'ny alalan'ny soratra masina. Jereo ao amin'ny Romanina toko 9 ny andininy 7 hatramin'ny 9. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatisany. Noho izany niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Ianao vita batisa io, niaraka nalevina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa ianao, mba ho tahaka ny nananganany any Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny rainy no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Raha niara-nombona tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny endriky ny fitsanganany amin'ny maty. Fantatsika fa ny olontsika taloha dia niaraka nombona taminy anombanany tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Dia raha ho Andriamanitra any amin'izany. Paoly ny teny Galatiana toko 2:20 voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azy fijalianao. Efesianina toko 2:1 ka hatramin'ny 1:9 eno tsara. Ary efa lo velominy ianareo zay maty ny fahadosoana sy ny fahotana zay nalenareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Teo amin'ireo no nitondrantsika tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina araka ny taontsika dia zanaky ny fahaverezana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavana izay nitiavana antsika, na dia fonym-bola maty ny fahadosoana aza isika dia navelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Ary io tsara, navelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Satria niaraka natsangana tamin'ny Kristy isika tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo, ary niaraka natsangana isika ka niara-napetra ny any amin'ny fitoerany any an-danitra any ao amin'i Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fahasoavana amonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy olona hirere. Niara-maty tamin'ny Kristy, niara-nombona tamin'ny Kristy, niara-natsangana tamin'ny Kristy, niaraka nampiakarana any an-danitra. Zava-miafina lehibe zany. Ary hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko 4 dia izao no voalazan'ny soratra masina 2:20. Niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niaranareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nangana tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahotanareo sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelomina niaraka aminy rehefa navela ny fahadosoanareo rehetra. Dia raina ny tompo. Eo no mahatonga amin'ny Paoly miteny ao amin'ny Koritianina voalohany toko 5:10 ny 9:7. Izao no tenenin'ny Paoly. Dia raha ny tompo. Koritianina voalohany toko 5:10 ny 9:7. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika fandreseny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Halleluja! Io fandresen'i Jesosy io dia fandresenao koa io. Dia raina ny tompo. Mampahery anao ve zany? Tokony hampahery anao zany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza zay rehetra nateraka Andriamanitra
dia manana fandraisena maresy an'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko 5:5 fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maresy izao tontolo izao, ary ny fandresena zay entina mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maresy an'izao tontolo izao? Afa-tsy mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Fataro ary fa ny fandresen'i Jesosy dia fandresenao koa io. Ankehitriny afaka mandrombaka an'io fandresena io ianao, afaka mandray an'io fandresena io ianao, zay naterak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 5:4 zay mino an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 5:4 ka hatramin'ny 5. Zay mandray an Jesosy mba hanana azy eo amin'ny fiainany. Jaona voalohany toko 4:4 lehibe izy eo aminareo noho izy eo amin'izao tontolo izao, noho izany tsy misy maharesy anareo. Halleluja! Maharesy anao zany ny valanaretina, tsy maharesy anao io amin'ny anaran' Jesosy. Sarobidy ho an'izay mino azy izy, zay mino azy tsy homenatra. Ny herirehetra nanany fahavalo tsisy ampaninina ny mino azy, arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena amin'ny zavatsarotra sy manahirana. Raha miteny an'izany tsy manamavo ny lamina ataon'ny fanjakana sy mitandrana raha sendra aza matahotra fa manasitrana ny tompo. Zay mino ny rahan'i Jesosy sy ny teny fikasana filazana azy hoe izy n'Andriamanitra mahery dia andresy izy ireo naresy ny devoly noho ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Afaka mandrombaka fandresena zay rehetra manaky ny fitondran'Andriamanitra. Ekeo Andriamanitra milalakalena rehetra, atoloro tantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Zany koa neny profo fa olona manaiky an'Andriamanitra ianao, mametraka ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra, manekeny Jehovah amin'ny elenao rehetra, aza miankina amin'ny fahendrenao na ny fahalalanao. Fa rehefa mba mifory tompoko miala ao amin'ny tokantrano ka mahazo mosandro vao maraina nomen'Andriamanitra famindram-po ka manana haina misora ny lerany meny ainao, ary ekeno amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao. Andriamanitra mitondra antsika tahaka ny fanao ny avy nandresy raha ao amin'ny Kristy. Koritiana 2:4 mandrombaka fandresentsika amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy. Romanina 5:7 amin'izany rehetra izany manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Jaona 5:7 Jesosy ny tena voaloboka itsika ny sampany, raha miray aminy isika, toetra ho aminy izy amintsika, ary ao amintsika izy dia tsisy atahorana. Zay vao antso, vao fidy, matoky dia afaka mandrombaka fandresena amin'ny adiny rehetra. Fanambarana 7:17 zay misikina herin'ny faherezana, mahay mampahery teny, tsy manaiky raviravin-tanana. Aza mba miraviravin-tanana izany ianao, aza mba kivikivy izany ianao, aza mba mitanonika izany ianao. Jereo Jesosy tompony finoanao, Andriamanitra mahery. Halleluja. Isaia 5:3 mpaherezo ny tanana amin'ny raviravy atanjao ny lohalika malemy. Efesianina 5:9 farany mahereza amin'ny herin'ny faherezana, mahereza ao amin'ny Jesosy. Joel 5:7 aoka zay kely hery hika hoe mahery aho. Afaka mandrombaka fandresena ianao raha tsy malemy sainy. Finoanareo maneho fatanjajaina, oka hery fo, mandresy amin'ny an'i Jesosy, mandresy noho ny rany, mandresy satria manan'Andriamanitra mahery. Matoky azy fa nome fandresena izy, ary ho vavaka satria ny tenin'Andriamanitra milaza Lioka 2:9 mivavaha mandrakariva mba herinareo, afa mandositra ny zavatra mitanga rehetrarehetra ka joro eo anatreny zanak'olona. Matteo 2:9 mereta toroka mivavaha mba tsy diranareo ny fakapanahy.
Andriamanitra mahery Jesosy. Mpandresy izy, efa nandresy tamin'ny adina, ary mbola andresy ho hitanao tsara fa Jesosy Kristy ho avy anjaka, ho avy amarana ny ota tantara-pahotana, vakeo ny boky ny fanambarana, boky ny apokalipsia, fa ho fatorany ny dragona, lay biby di ny mpamina ny santo ho atsipony any amin'ny elo, ary ho atolony ho an'Andriamanitra rainy ny fanapaha, ary dia andray ny fiainana mandrakizay isika. Lasa ny fotoana ry havako, dia ny meteny famaranana, teny ho an'ny endry rehetra, tiako ny ampahery anao, ampionona anao, amporisika anao, averiko indray. Jesosy Kristy no Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahery satria mpiady mahery, mahery anaty, mpandresy. Haleluya! Mpiady mahery, mpandresy mandrakariva, mpiady mahery, mampanadina koa fa hiady ho aho, hiady ho anao. Jehova hiady ho anareo. Zany teny Mosesy raha ny raviravitanana izy teo am-pahitana ny miaramila ny Farao, ho hitanareo ny famonjeny Jehova hiady ho anareo. Ry fiangonana, Jehova hiady ho anao. Matoky an'Andriamanitra isika, manantena an'Andriamanitra isika. Amin'ity vatotoina oroko ny fiangonana, vavadiny elo tsy aresy azy. Na inona idonina kato mandresy ny tontolo, ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy isika. Efa nazo tsodrano isika manao hoe Andriamanitra ny fiadanana, anorotoran'ny Satana faigna, eo mba nitongotrao, minoana zany, meko anao ny hery, anitsakitsanao ny hery rehetra nanany fahavalo. Tsisy apany. Exodose toko 15:7 nivakitsika tary aloha, Salamo 4:29, Salamo 7:2, mpiady mahery Andriamanitra. Tsarovy, efa nandresy ny fakapanahy Jesosy, nandresy ny ota rehetra izy, nandresy ny tahotra, nandresy ny aya, nandresy ny fahoriana, ny fijaliana, nandresy ny ratra, nandresy ny ranomaso, nandresy ny alahelo, nandresy ny aretina, nandresy ny devoly Satana, nandresy ny fasana, ny fiaina tsy hita, mahery, afaka mampandresy anao. Mbola mitohy ny ady ataon'i Jesosy amin'ny Satana, mandra-pahatonga ny fatapenan'izao tontolo izao. Eo an-tanakavanan'Andriamanitra isika etriny, ary rehefa misy zavatra ataony any an-danitra any, namaky an'ilay boky izay nitadiavana olona mendrika, ary ho hitanao faranan'Andriamanitra ny ota, dia averiko indray le teny. Vakio ny fanambarana toko 7:20 voalohany hatramin'ny farany, fanambarana toko 20. Jesosy Kristy nandresy, mpandresy, tompony laka. Dia raha ho ny tompo. Fanambarana toko 2:10, lasa ny Kristy tompony fanjakana. Tokony ho raisinao amponoana izany. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Akehitriny, eto amin'izao tontolo izao isika, manatrika ady isika. Mbola miady eny antsika, efa mpandresitsika fa devoly resy izy androany, dia mbola miverina indray izy. Kanefa amin'ny ady rehetra sesehena ho avy, aza manahy, aza matahotra, sitraky ny rainareo izay any an-danitra no menareo ny fanjakana. Tsy maintsy misy ny ady. Ankehitriny inona no ady misy eo amin'ny fiainanao? Ianao manokana, ady imbonanao amin'ny ankonanao, adinao manokana ao anatin'ny fianakaviana, ny adinao any am-piasana, ny adinao eto amin'ity zao tontolo zao ty, tanora venao, misy adi-panahitra ianao. Ray aman-dreny ve misy adi-panahitra ianao, mety maditra ny vady, mety maditra ny zanaka, mety tsy anasa, mety tsy ampy ny vola, miatrika adi-piainana ianao. Mety misy marary zay manahirana mihitsy tsy hitatsony ny vola vidianana fanafody, miatrikady ianao. Aza kivy,
azaketraka mentoramo ilay Andriamanitra mahery. Izy afaka anome fandresenanao, sambatra ianao raha manana azy, sambatra ianao raha mialoka aminy, azakivy na amin'inona na amin'inona, asa mitomany fa fanon-dranomaso misy fanantenanao am' Jesosy, asa mitanondrika mitaka fa misy fanantenanao am' Jesosy, asa matahotra fa manome fatokina Jesosy, asa mamoy fo ka manaiky very-hevitra misy fandresena ao am' Jesosy. Banjinao ny finoana izy fa zay inonao mijere an Jesosy Kristy tompony finoantsika, fa zay inonao dia ataony tanteraka aminao, ka ho izy hoe tongava aminao araka ny finoanao dia andray fahagagana ianao. Romanina 9:7-7 amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ataovy hirahira hoe Jesosy mahery, Jesosy mahery, fandreseko Jesosy, fandreseko Jesosy, manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalany. Aza mandeha ny fahitana, mandehana ny finoana tany an-trany ianao. Halleluja. Aza mijery ny hita banjiny Jesosy, tsy miova malan'io ary mandrakizay, nandresiny zavatra rehetra afaka mampandresena koa na dia mitiany io ity azy. Finoana no andresena. Natrikaty venao? Gaga amin'izany ady atrenao zany venao? Taitra amin'izany venao? Raha lasiana bavim-pino tsy maintsy misy zany. Raha tsy misy ny ady aiza no hitana izay fandreseny, aiza no ahafahana mahita ny herin'Andriamanitra miasa. Mpintsotra manatrika ady, ady velany ady ao anaty. Gamba tahaka ny Abakoka hoe tsy mamontsona ny aviavy misy matiny ao ambala mandrisy fanantenana ry ohatrany tsy hitako be ny any izany. Nahoana no miteny ianao hoe tsy hita be ny any? Tsy lavitra anao Jesosy, naiza engonao no natelo amin'ny anarany. Eo foana izy manohana nefa ho lavo, mampitaka zay rehetra mitanondrika, manome fandresena ho an'ny mpino izy. Oy Abakoka 2:7-7 iravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Mpanompon'Andriamanitra venao mety misy ady isan-karazany ny ady atreny zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao hoe efa tsy natao aketraka reny, tsy tao ampamoy fo reny hoe nahoana Jesosy no atao manatrika ady ohatry miaramila tsy maintsy manatrika ady. Oh halleluja. Fa ny fandresena ho an'izay miaraka amin'i Jesosy Kristy hatrany amin'ny ady rehetra atrenao dia tsarovy fa tsy lavitra ny tompo feoanilanao hatrany. Indray mety misy miverin-dalana, mety mangatsika, mety mitsangana ito mitsangana ireo dia voliko mampiasa ny reny. Aza manay mandesa ao amin'i Jesosy ianao, tsy maintsy manjaka izy mandram-ponao ny fahavalony ambany fitoeran-tongotra. Mpandresy Jesosy, tenena hoe mpandresy Jesosy. Mpiady mahery izy, miaraka aminy ady ivoako mpandresy hatrany, ivoako mpandresy hatrany, itsangana isika ivavaka ankehitriny. Oh halleluja. Dera sy misaotra anao zay tompo nentinao teto amin'ity février ity, afaka nandreny teny fampahirezana ianao Jesosy Andriamanitra mahery, mpiady mahery, mpandresy ary ny fandresenao eo raisinay ankehitriny. Ianao nitondra fitahina ho antsara io, manao vasa mahagaga zareo zay rehetra ao anatin'ny ady na amin'ny aretina meo fandresena, anatin'ny olana meo fandresena, ao anatin'ny fikorontanana meo fandresena, ady any amin'ny tribonaly meo fandresena. Ento tahaka ny fonao ny avy nandresy ny tsy raray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra ny tompontsika raha afaka nandray ny tenin'Andriamanitra indray izay nentin'ny mpanompony saotra azy be dehibe tsika satria mampatsiahy atsika samy manome hery atsika izany tenin'Andriamanitra izany. Anoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny frantsay moa dia ilana tsiny plus que vainqueur, mihoatra noho ny mpandresy zany ianao ao amin'i Jesosy. Dia izay indray ny fandarantsika teto ary androany, misaotra anao nanaraka, mino zay fa nanaraka izany tamin'ny pahalinana ianao ary andresy ianao io. Fandresena zao fanaranao zao
nandresy ny asany devolona ny elingelina anao tasy teroa anao a dia afaka ny fantoka ny eny tenin'Andriamanitra tena mpandresy ianao ry havana ito iandresiny antsika tsiravy a amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay fotoana anao indray amin'ny fotoana manaraka dia ho tain'Andriamanitra ho tain'ny tompontsika rehetra. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy